dia mikorosofahana ankehitriny satria nirona amin'ny famokarana manenjika vola sy tsena ny mpamboly ka zary ny vaona sady nandao ny lalan'ny voary. Ary efa izy ny tonga amin'ity mavomavo ty efa tonga amin'ny fazo hoe tsy ahitana fanafany intsony izy zany fa miandry izay afatesany. Eto avonelina Itaosy kosa dia mifady tanteraka ny fampiasana akora simika inga Raymond mivady ka manao alavadim-boly sy voly be miray ary voly mifandimby mahatalanjona ny manodidina. Zezika simika aloha aminay dia verinay tsy mety aminay mihitsy zany. Eto Ambohimanarina indray dia efa maro zafy inga Prospera mivady antsoiny manodidina hoe Papi sy Mami. Saingy toa mbola tanora maizy volo i Papi sy Mami satria miaina finaritra atao anatin'ny tanàna keliny eo anivon'ny tanimboly karazany hafakely sy ny voninkazo ary ireto vonin-draozy mamelatra ny felany toa manome voninahitra azy menakavy kely isaky ny miditra sy mivoaka ny varavarany. Ny Bukas eo anivon'ny fiangonana katolika dia miezaka hanabe ny olona hahay mamokatra sy mandrindra ny filany olombelona amin'ny filany voary. Ny antony anaovana an'ilay hoe famokarana mitodika makany amin'ny tontolo iainana na miaino ny tontolo iainana indrindra zany dia ataoko hoe famokarana anankiray mampatsiahy ny olombelona ny andraikiny. Tsy afaka ny hitavana fotsiny tontolo iainana foana ny olombelona fa nefa rano rehefa mitavana foana an'ilay tontolo iainana izy miezaka hamokatra mitady vokatra hohanina fotsiny zany hoe ny tombontsoany fotsiny jerena dia lasa miteraka an'izay le hoe fampitehany tontolo iainana izay ka izay indrindra no naovana le hoe famokarana mitodika any amin'ny roy mampifandray ny tontolo iainana. Marozaka mpamboly sy Randrianomanana mpampianatra dia anisan'ireo mpamboly voasary eto Ambohijafy. Tanety sy toerana voavo no mety amin'ny voasary saingy ankehitriny dia tafidina hatraty-Andohasa miaraka amin'ny taninanana ny voasary satria ny hamaro ny mponina. Sahiran-tsaina toy ny tantsaha rehetra nefa Marozaka sy Randrianomanana satria marary ny antsasaky ny voasary aty Ambohijafy vokatry ny fampiasana akora simika. Tena olana fototra ho anay tantsaha zany dia tsy fampin'ny zezipahatra intsony dia voatery ireo tantsaha mampiasa ny zezika simika. Fampiasana ny zezika simika nefa raha antsika malala fa manimba tany ilay izy ary fantatr'ireo tantsaha ireo mihitsy zany hoe manimba tany saingy tsy afa manoatra izy noho n'le toe-java misy. Izy zareo nefa tsy maintsy manenjika le vokatra mbo hiakatra aingana mamonjy fotoana satria ny fiainana mandeha andavanandro mandeha foana. Izay ny antony ampiasana ny simika. Izao ny vokatry ny famokarana manenjika tsena mavoka ny taho sy ny ravim-boasary ary rakotra tandramainty ny voany. Izao no antsoina hoe gomoz ary hainga mpifindra eo aretiny io satria findra ny rivotra. Iny efa rano dia kitay zany sisa azo ampiasaina azy. Tonga hatrany Ndorano fotsy hatrany Alarobia ny Vandry any zany maka zezipahatra satria izy io tsy mety afa-tsy zezipahatra ny fambolena voasary. Le voasary zany tsy mahavita amin'ny fiainana mandavataona dia voatery izy tsy maintsy mamboly le voly anana. Le anana io raha ny tokony io zany tokony zezika organika zezipahatra ihany koa no ampiasaina fa tsy mampiasa simika nefa noho n'le fatrany tsy ampy dia tsy maintsy mampiasa an'le simika ihany ny tantsaha. Natao hanampy ny voasary izay efa fotom-pivelomana ny anana, kinanjo, nanimba sy namono azy indray. Miovaova raha teo ny karazana akora simika toy ny fanafody. Raha Maria Louise ohatra dia efa impolo kely niova fanafody-biby. Didete ranony mortaky. Zao arange tsy tena normal intsony le fanafody fa ohatrany navadibadika be fatany raha tsy fantatry na mahafaty an'le biby na tsy mahafaty. Dia miova indray le mpamboly miova indray. Ny fanafody simika hamonoana ny biby mpanimba voly dia vahaolana maika satria mankarary ny voasary sady mamono ireo biby tsara ilain'ny voary. Zay zany zay tantsaha mampiasa le insecticide io dia maty daholo le bibikely mba mana bibikely tsara zany le mahasoa le bibikely mahasoa io. Ohatra hoe ny tantely,
na reny lolokely ilainay reny amin'le zay tsy de tena hoe hividy voananana foana mandava-taona ny kojakojany an'le anana io zany fa maka voaniny de rehefa maka voananana zay de rehefa tsy de ampy reny biby reny de tsy de tsara koa zany le voaniny de miena koa le voan-javatra azona iny de manjary lasa hoe mividy lafo foana tsy mbola misy fanafodiny tena mazava ireto aretim-boasary ireto fa rehefa hita hoe misy tampano na hodipotsy somary miofakofaka ny fotony sy ny tahony dia hodirana sy solarana ilay faritra tsy hitarany aretina faritra iny le nisy an'le aretina de nikikisany de indraindray iny tsy ara koa izany fa miletika lalina be any ambany any le aretina ka rehefa izy ny tratran'iny de efa kely sisa fanantenaina fa tsy de azo antoka tsao le vatakazo zany hoe ho sitrany izay fotom-boasary rehetra jerena eto Ambohijafy dia toa marary daholo ao ny mavoka voan'ny gomozy ny sasany indray mivalo mainty rakotry ny milaly io ilay antsoina hoe fumazinina ao koa ny lan'ny lalo-boankazo ka loho azy eny an-tahony dia tapitra mihintsana ny hafarany vahaolana vetivety zany le izy fa tsy maritra fa ny tena maritra zany hoe ahoana ny amokarana zezika organika de hoe ahoana fomba anampianan'ireo tantsaha zany ahaizany manao ny compost sy ny hoe ahafahana mamokatra zezim-pahatra bebe kokoa miady mafy amin'ny aretim-boasary raha maro zaka sy Randrianomanana ary ny mponina aty Ambohijafy eto vonelina Itaosy dia mifady tanteraka ny fampiasana akora simika amin'ny fambolena Ngaremo mivady manao volobe miray izy ireo sady manao alavadim-boly ka ao an-tsaha ao ambany andrefana dia ahitana lakely voankazo isan-karazany hanikotrana ary hazo sy ravina fanao fanafody misy ankinkeo toy ny azo atao ody biby toy ny ravim-boandelaka ato de ny ravin-tseva de zay ngamba ny azo atao ody biby ato ao ambadika atsimo ny taninanany Ngaremo mivady mivelatra tsara ny ravin-tsalady sy ny ravinanana tsy ahitana loadoka na dia iray aza de latao ohatra hoe amin'ny toy zava-maniry toy zany ohatra ny hoe tena tsara konsoda de re zany lomaneo na 20 andro de avy zany reny anaovana izy hoe mamboly anana io zay tsaramaso ohatra zany de ataonay fafafy ohatran'ny DDT zany de ataonay asinay zavatra kely bozabozaka reny de afafina reny de tsara lonaka ny tanimbolin-Remo mivady satria hodidin'ny fefivelona toy ny tefrozia sy ny mokona ity hazo mandady mamoa toy ny kility no antsoina hoe mokona hazo avy any Amerika Atsimo izy io ka izy sy ny tefrozia dia akana raviny hanamasahana ny tany niaraka taminay nitsidika ny tanimbolin-Remo mivady Ramatoa Marie-Jeanne izy dia anisan'ireo mpanentana kristianina napetraky ny Bukasy isaky ny paroasy eto Antananarivo betsaka aloha ny olona no miteny mihitsy hoe tena tsara be le hananareo fa inona mahatonga an'le izy ohatra zao na ny tsirony ary izy le olona tsara vao mangotraka raha ny hanana izy fantatra foana hoe mampiasa an'le zezika simika sy ny tsy mampiasa le taninay zany ny olona mba tsy amboly amin'le zezika simika satria sady mora loha le zavatra no manimba tany le izy fa ny zezika biolojika zany tsara be sady mahalonaka tany no tsy mora simba ny zavatra atao aminy hiantsinanana kely isika ho aty Anjeva atsimona Ambohimalaza ato anaty tamboho gasy efa-100 taonany alokalofan'ireo hazo be ravina dia miaina tanteraka ao anaty voary Ngaro izay mivady ilaina amin'ny sakafo de ilaina zay amin'le manadio rivotra le oxygène raha afaka anareo de andao entina hijery kely zavatra mamiriry tia nanana ty madio tokoa ny rivotra ka vao miditra ny saha ao ambadika avaratry ny tokotany
dia toa miaina be izany sady miverina mamantatra ny natiora toa ny reto voninkazo rose, ny kaotsoa, ny felantana tsy foana, ny kafe, ny hazo fihinam-boa isan-karazany, ny hanikotrana. Haindreo izay mivady amin'ny antsipiriany ireo zava-maniry ato an-tsaha sy ny hery azo avy aminy. Ny sasany ilaina amin'ny fanafody ny sasany ilaina amin'ny sakafo ny sasany ilaina amin'ny be zavatra azo ilana andreo. Ny papay raha sanatsy manavy ianao dia maka raviny ianao dia taniva dia sotroina dia misinda ny tasy efa misotro ny telo ianao dia momba ny tony raha voniny gripe ianao na ny tony sy ny voasary makirana mitovitovy fiasa dia ity ho an'le olona zokonjokony afaka le mangotsokotsoka rehefa mihinana an'io zay izy io. Mbola hijanona eto Anjeva isika fa somary ho ary ambony Antsinanana Antsonarivo Anjeva any Antananandremax. Mamboly simiompy raha maksa mivady. Mitandafy eo an-tsisy tokotanin'ny trano ny fisoko sy ny tranom-biby. Ny karazana fambolena aloha dia karazany maromaro izy ao raha ho hitantsika ihany rehefa avy ao fa ny fiompiana eto dia misy omby ao dia misy kisoa dia misy bitra ao dia misy akoho dia manao vorona ihany koa izay rehefa anina. Ao Antezambohitra ao Andrefatrano ny tanimboly. Toerana misy lampy izy ity fa voajarin Ramax ao tanimboly Andafatra. Mifanao ambaratonga hatreny Ankavoana ka hatreny Andohasa. Alokalofany hazo fihinam-boa amin'ny sisiny lafatra tsirairay. Courgette, laisoa, chou-fleur ary concombre no eto an-tsaha ankehitriny fa miova eo amin'ny manaraka satria mampifandimby voly Ramax. Ny atongavana an'ireny zany zanakazo fihinam-boa reny dia ny amin'ny sisiny reny dia voly mifanohana zany eo satria miakatra ny hanana dia tsy mbola tsisy ny voankazo dia rehefa miakatra izay ny voankazo dia iny ihany koa mamatsy an'ilay hanana avy eo amin'ny masomboly sy ny karazany. Avy eny an-tampoka voana any ambony ihany ny rano, tsy dia rano be mitosaka akory fa hain-Ramax ny mitatatra azy hanerana ny lafatra tsirairay ary ny mpiaramonina dia mahay mifanaraka mifampizara ny rano. Mifanaraka amin'ny fiaramonina hoe zaraina esaky ny ambaratonga ny rano dia efa samy manana ny anjarany dia mety be aminay zany ilay fizarana rano dia mahafinaritra manondraka. Raha ohatra hoe bambarezana io tany io dia kisilasila zany ilay tany dia tsy mitazona rano. Dia izay zany nanaovanay azy ohatr'izao hoe ambarambaratonga ohatr'izao dia mitana rano tsara ilay izy. Dia misy tatatra eny anelanelany zany dia misy dobo. Dia avy eo izay no misarika ny rano andrahana an'ilay anana. Dia tsy sahirana? Dia tsy sahirana mihitsy izay fa ohatrany hoe mahafinaritra tsy te hiala amin'ilay fambolena mihitsy ary zany moa io koa zany efa fitadiavana na milomana ny ankonana hatr'izay. Tsy natao any ambanivohitra manan-tany malalaka ihany ny fambolena fa aty an-tanan-dehibe na dia zoron-tany kely eo alatrano aza dia azo avadika ho tanimboly. Eto Androhibe eto Antananarivo dia misy saha malalaka. Saha sekoly izy ity anofanany Bukasy ny tandrenivohitra amboly amin'ny velaran-tany na dia faran'izay kely aza ary hampiasa ireo fitaovana no heverina ho tsy ilaina intsony ka efa natsipy. Le famokarana ataontsika amin'ny alalan'ireny hoe tavoahangy na kitapo na pneu na bidon na boaty na ronono na karazan-javatra rehetrarehetra izay azo ampiasaina ny harona sachet sy ny sisa ireny dia endrika ilay hoe fiezahana indray mamerina ny olombelona ao anatin'ny fandraisana andraikitra. Ireny zao zany isan'ny ataontsika hoe miady amin'ny fiparitahan'ny fako etsy an-daniny fa sady mampiasa an'ireny zavatra ireny hoe azo ampiasaina ihany angereny na izany na tsy izany ary. Manabe an'ny olona koa andray andraikitra amin'ilay hoe tsy aparitaritaka eny rehetrarehetra eny ireny.
ary tsy ampiasa diso tafa oatra n'ireny zavatra ireny koa satria rehefa be loatra ireny a dia manjary miteraka olana amin'ny fiainana indray. Eto Soamanandrariny eto Antananarivo isika izao. Vao miditra ny tokotany kelin-drahary manana Gérard ianao dia variana mahita reto gony, siny, fatina ordinateur sy batery ary télé. Ataony vazy ireo amboleny anana isan-karazany. Taloha pelouse teto fa rehefa tonga le asa sosialy fanentanan'ny tany amin'ny diocèse dia raikitra nanao an'io satria tena tia mambolomboly sy tia maitso. Dia fitiavana an'ilay tontolo iainana mihitsy zany na pelouse na maitso zany dia tia maitso azy foana. Zao raha famboleny eto Antananarivo rehefa tsy manana tany. Zoron-tany kely ny zaridainan'i Gérard fa vokatry ny fiofanana dia vitan'izy mianakavy kely nandamina azy. Ny gony no tena mahazaka volom-betsaka, fototranana 12 isaky ny gony. Kely ny tany nefa tsy tery ary tsy misy very. Ato zany compost ato fa ny zezika compost fanaovanay anazy dia ato koa misy zezika anankiray compost dia angadiana rehefa isaky ny tapa-bolana. Dia ny anay zany ny ady gasy efa tokana ohatran'izao dia misy sakay dia ao ny inona moa izy teo taretra le tsilobe reny totonay ao dia ravina voandelaka. Hodi-biby io zany zao? Hodi-biby. Dia ato fanaovanay pépinière zany alohan'ny namondrananana dia mila pépinière ihany zay aloha alohan'ny namondranan'ilay anana dia amin'ny gony. Mifangaro eto ny volo-mandravina, ny mamody ary ny mamelana satria mifampiaro ireo ka tsy hanin'ny biby ary maro loko ka mahafinaritra ny maso sady mahasalama. Eto Ambohimanarina dia mamboly anana isan-karazany amin'ny toerana kely. Eto anelanelan'ny trano sy ny tambora Prospère mivady antsoiny manodidina hoe Papi sy Mami. Ny antony nanaovana an'izao moa mba niofana kely mban'le ohatran'ny hoe agriculture urbaine zany ny tena dia tsy maintsy nampiatra koa aty an-tanàna satria ohatran'ny hoe hitarika olona nefa ny tena indray tsy manao dia ohatran'ny manahirana. Permaculture zany nanaovako an'izy ity zany hoe le fambolena atao hoe mandava-taona zany misy foana zany le voly atao eto zany hoe miala le anankiray na anankiroa alaina dia mamboly eo indray zany satria efa mbanao pépinière foana zany atsy ambadika atsy dia vao miala ny eo dia ambolenana eo. Anontany angamba ianao hoe toy inona moa ilay pépinière ary ambadika riny misy azy. Rehefa mankany ianao dia mandalo kely ny fisoko iompien-dra Prospère ny akoho gasy sy ny ganagana ary ny sarin-dokotra sy ny tany-boninkazo mamelana mahafinaritra. Io ilay pépinière. Eo am-pototry ny raozy tsara kolokolo no hamafazany Mami ny voananana isan-karazany. Avy eo dia afindra ny iretanimboly. Bio tanteraka ireto anana ireto. Zay aloha dia tsy mampiasa zavatra simika mihitsy fa zava-boajanahary ihany zany no ataonay dia kafe. Kafe no tena ataonay rehefa misy an'ireny biby kely reto dia sady mampamela azy tsara. Izay mandalo eto dia mitsiriritra ny raoziny Mami. Raozy tsara felana toa manome voninahitra azy menakavy isaky ny miditra sy ny mivoaka. Ampy ho fahafinaretan'izy menakavy izany fa matoa mioty raozy Papi sy Mami dia ho fisaorana n'ilay nahary. Za aloha tsy dia mahafoy aty an-trano fa rehefa anjaranay ny anam-piangonana dia maka alefa anam-piangonana. Efa loha-javy raha Prospère mivady nefa toa tanora maitso volona landava satria mahay mandrindra ny fiainany amin'ny fiainany voary.